Fanambaram-pananana izay indrindra nanatitra ny antota taratasy fanambaram-pananany ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka tao anatin'izany ihany koa no nanentana nyty farany ireo mpiara-miasa aminy ao anivon'ny ministera izay iandraiketany amin'ny ezaka tao amin'ny ady amin'ny kolikoly. Mbola Marc Antoine Sirakotorson no mitatitra ny vaovao. Androany maraina no nanatanteraka ny adidiny amin'ny fametrahana ny fanambaram-pananana ny ministry ny asa vaventy Roland Ratsiraka teny amin'ny Braoma tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco teny Ambohibao. Nampatsiahy ny ministry ny asa vaventy fa zava-dehibe tokoa ny ady amin'ny kolikoly antom-pisiany izao fanambaram-pananana izao ary ny rary ihany koa amin'ny fiaraha-miasa ny Bianco tenany indrindra eo anivon'ny departemanta misy azy. Nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety taoriana izay fametrahana antota taratasy izay dia nilaza ny antsipirian'ny fananana Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ny fiaraha-miasa ny namo dia araka ny lalàna dia afaka aterin'ny olona sasany zany fiaraha-miasa ny taratasy fa tiako mihitsy zany tonga eto amin'ny toerana eto mba aseho ihany koa zany any mpiara-miasa hoe tena ilaintsika mihitsy io ady amin'ny kolikoly eo zavatra tena akasitrahana tanteraka dia tsara fisian'io lalàna io zava-dehibe amintsika io. Ino moa no fanambaram-pananana izay nientiko dia ny anahy moa zany dia tsotra satria za tsy manana zavatra maro fa automobile amin'ny anarako za personnel dia anankiray dia manana moto koa anankiroa dia ny tany manana anankitelo zay ny tany amin'ny anarako personnel. Dia io fananako io fa io ihany koa ny déclaration natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo dia mbola io ihany koa ny endriko zao tamin'izany latsaka be ny tanàna dia fa io ihany koa ny fananako tamin'izany latsaka solombavam-bahoaka dia fa io ihany koa ny fananako dia tsy nitombo mihitsy zany nandritra zay ataontsika hoe 12 taona mahery zay satria ny tezaina ny tena amin'ny hoe tsy ny fangoron-karena ny mahamena ny tena fa ny fahafitan'ny fianarana ankizy dia ny fananany zareo vatsy mba ahafahany mianatra amin'ny tokony izy fa raha ohatra kosa tsy namela trano be dehibe ho any ankizy dia tsy maninona fa tena zava-dehibe dia fahafitan'ny fianarany dia aveo izy miasa. Fanasiany ministry ny asa vaventy teny ihany koa ny mahakasika ny hetra amin'ny mpivarotra solika na ny TUPP. Nambarany ministry ny asa vaventy ary fa misy tokoa ny vola izay mbola tsy azo saingy analan'ireo orinasa ireo vola ihany koa ny fanjakana malagasy. Mandoa zareo na dia misy ny trosa izay ananany zareo amin'ny fanjakana dia mandoa izy. Io zany mbola misy taremarika mbola tsy tonga tsara aty aminay fa misy ny arere tamin'ny 2012 misy ny arere 2013 2014 koa izy efa mandoa. Fa io moa misy efa fifanarahana izay nisy teo amin'ny ministry ny asa vaventy taloha sy ireo pétrolier fa misy fivoriana mbola ataonay miaraka amin'ireo pétrolier mba ahafahana mana ataontsika hoe vinavina amin'ny hoavintsika momba ny fahazoam-bola ary mba ahafahanay manao programma tsara momba ny asa vaventy. Marina fa ny ministry ny asa vaventy no mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta fahafito izay nametraka fanambaram-pananana teo anivon'ny Bianco.